fifaliana ryavana malalina zao ntsika miona toy zao indray a iara-maka ny ten'andriamanitra miara-miaindry zany ary indraindray afatra tsara zany koa sakafom-panao antsika ho aminareo zay voantso an' Jesosy Kristy malan'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Alarobia 17 Jona 2022 imanjinantsika aloha hevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefany tompo ndery havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Ny marina amin'olona tahaka ny Rofia isandraka tahaka ny Sedera Libanona izy efa nambolena tao an-trano Jehova izy ka maniry kianjan'andriamanitsika mbola mandrombona ihany izy na dia efa antitra aza tovitovitra sy maitso izy mba hanambara fa mahitsy Jehova fatilamiko izay tsy misy tsiny. Amen. Sasau madiwau uafakeluka umendikya nilapana umendikya mendikya 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 umendikya nilapana Ivavaka isika ry Andriamanitra fitiavanao misaotra anao zay nitasirana eto mba mifahasoavanao afaka mitanila mivavaka aminao indray fa no famindram-ponao sy ny fitiavanao zany ko mankalaza anao zay miderana arinao masiny zay mame voninahitra anao zay fa Andriamanitra tsy toy ianao Andriamanitra tsara ianao mamelany fahatotsona taonay teo anatrehanao tompo vonoy ny elokay afao zay mangataka fananao masiny zay hiasa mahery ty anatinay
andraisan'ilay mofinainao anaindraizanay mitondra tena tsara araka ny sitraponao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny trinity ravina milala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka toko 2 dia 1 ka hatramin'ny 12 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary miditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afakandro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toeriny intsony na dia teny alohan'ny varavarana azy ary izy nitory teny taminy. Ary nisy nanatina nitondra ny anankiray marary ny paralysisa eo aminy izay nolanjainy efa satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny abetsahan'ny vahoaka dia nanesora ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy ka no nefa voasokatra dia nampidiny teo ny fandriny izay nandrin'ilay marary ny paralysisa. Ary Jesosy no nahita ny finoany reto dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany elokao. Ary nisy mpanora-dalàna sasany mipetraka teo ka nitrehitra tompony hoe nahoana ilay ty no miteny toy izany, miteny ratsy iza no mavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nalala tao ampanahiny fa nieritreritra izany tompony ireo dia hoy Jesosy taminy, nahoana ianareo mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao an'ilay marary ny paralysisa hoe voavelany elokao sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona mana fahefanety ambony tany hamela eloka dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjony izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao zahay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tonga sy hitady hamonjy ny very. Ny mofinaina nivakina tamintsika teo Marka toko 2 ka hatramin'ny 12 tantara milaza nanasarana Jesosy andra lehilahy narary ny paralysisa tao Kapernaoma. Tahaka ny fanoany Jesosy dia nampianatra sy nitondra fahazavantsaina ho an'ny olona miaino azy ary hita fa maro ny olona nanaraka azy tamin'izany satria dia feno hipoka ilay toerana. Misy koa ireo izay nandreny lazany tahaka reto lehilahy 4 izay maika ery hitondra ilay namany marary tsy afa-mihetsika. Ny olona resy lahatry ny fahefan'i Jesosy dia izao mahasa mihoatra ny sakana. Mahasahy mihoatra ny sakana. Izany rehefa ny 7 sy 4 azo antoka fa nandresy ny lazan'i Jesosy ireto efa dahy ireto ka tsy nisalasala nitondra ilay marary ho any aminy. Nisedra olana nefa satria efa feno olona ny trano ka tsy afaka niditra moramora nanatona an'i Jesosy. Tsy nanakana azy ireo izany ary nitady izay fomba rehetra atongavana eo amin'ny tompo izy ireo. Rehefa resy lahatra ny amin'ny fahefan'i Jesosy ny olona dia nana fahasahiana ka tsy hijanona amin'ireo sakatsakana maro fa androso hatrany amin'ny fanatonana azy mba hazo famonjena na dia hamoizana fananana azy toy ilay tafo noravana. Fa zao koa ny havana mahazo famelan-keloka izany koa hitany 5 amin'ny fahefan'i Jesosy. Nalasa saina ireto mpanora-dalàna ny hoe iza moa Jesosy no manonona famelan-keloka ho an'ity lehilahy ity kanefa azan'Andriamanitra izany. Saingy naseho an'i Jesosy ny fahefany afaka mamela heloka izay fototry ny vahaolana rehetra eto. Tsy mba nanisy adi-hevitra ty marary ity fa dia makatoa tanteraka izay nasain'i Jesosy nataony satria fantany izay inony. Maloana ireo heverintsika ho mamatotra antsika noho ny fahotana tsarovy ry havana fa tsy misy lalana azo antsika famelan-keloka raha tsy eo amin'i Jesosy irery ihany. Saina raisany dia n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay no finainany mena ao anay izay mampafantatra anay fa ny fahefan'i Jesosy dia mahasahy mihoatra ny sakana ary azona famelan-keloka ihany koa. Tompo vavaka aminao izay ho an'ny ankonana kristianina tsirairay isam-baravarana. Ahatsiaro fa ianao Andriamanitra ny tompon'ny tantara ka naiky ny fitondranao izy Tompo. Vavaka aminao izay mametraka ireo marary mpiala-tananao mba omenao fanantenana amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahay indrindra mantsy ianao koa atoany Tompo ny asa fitsaboana.
tompo ampirizy ro azo manjo fonjeo marisikola sira sahirana ta io fiazakazanay amin'ity andra nyto indray ko tanterao tompo zay mahasompo anomponao tsirairay avy ny asa mifananao masina avotiny firenenay novavakay dia toeranaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay efa nampiomina anay amin'ny vavaka manao hoe rahanay eo zay ny an-danitra ho masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony an'izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isa finoana ry avy na netsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ilay Andriamanitra aloha ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo no ny finoanareo mpatombonareo be diabe ao aminareo ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.